Akoatrin'izay mbola ady hevitra hafandray sy resahantsika tsony. Raha Vonjy Andriamanga, raha Rivotra Daniel sy ireo tale maromaro samihafa, fa ren'olo reny mbola tsy hitatra amin'izao fa misy afera vaovao indray mbola Jirama ihany tonga ny anivon'ny Bianco. Zany hoe potika fa plus que potika le Jirama amin'izao fotoana izao, ary mandeha faraparany mialohan'ny tena hialainy le Jirama aina tantely afa-drakotra sy ny dia ahoana ny eritreretinao hoe misy olona mpitarainy isan'andro voaroroa anatina dia mba ho reharehan'ny malagasy, mba ho tafariny zany orina fitondram-panjakana ity, tena nieritreritra mihitsy hoe misy ny puissance tadiavina amin'ity atanjaka mihoatry ny any Afrique du Sud, mihoatry ny any Maurice, mihoatry ny aritsika amokatra zao mégawatt tsika, anao tsika ny resaka énergie renouvelable, itsika anokatra orinasa anao panneau solaire sisa anao todrano ohatran'izao tsika tsy maintsy vaovao anatin'ny 3 andro io inona tsy efa nandalo teto fa amintsika miteny zao de le stage partout manerina Madagasikara akoatra ny olany rano fa ay isan'andro de misy olana foana le Jirama ary misy mangarom-bola manao mihitsy Jirama mba le orinasam-bahoaka de reny no vokatra reny vakitsika teo hoe ao anatin'ny fahasaranana le orinasa ny andinana hanatsarana le orinasa Jirama. De zay nge le antony mahatonga miteny tsy possible atsony. Isan'andro ianao tsy maintsy mahare skandale foana, fa raha mbola toy izany rehetra tsony inona ny zavatra hitranga mba hitantarinareo amin'ny orinasa mpanjakana io, zao ny fomba ahafahanareo manao suivant amin'reto karazana mivadika skandale zany. Ary tsy maintsy miteraka problème zany rohizana andrarahiny any vao fitsarana amin'ny atrangan-javatra misy ohatr'izao. Mipaka makany amintsika vahoaka dia lasa tsy mahazo amin'ilay hoe service tsara ho an'le orinasa Jirama satria inona mahatonga an'izany efa potika sy rotika le orinasa Jirama. Zany zava-misy amin'izao fotoana izao. Za mieritreritra fa tsy mbola tapitra eo akory ny orinasa Jirama. Mbola resaka groupe électrogène tany manja sy Ambovombe iny. Fa raha andehanana lava tena facture bre zany daholo mbola azo resahany zany isam-bolana. Raha ohatra ka 5 mégawatt eo anatin'ny fifanarahana, tena 5 mégawatt ve livren'le orinasa mpamokatra jiro amin'le groupe électrogène isam-bolana sa 2 na 3 mégawatt. Firy litre na metre cube isan-kerinandro na isam-bolana ny commande ny Jirama. Firy exactement no tonga any amin'ny Jirama anodinana an'ireo groupe maro samihafa. Zany ilaina fantatra zany. Ahoana ny fomba azona mangarahara an'izany? Zaka ny volany Jirama ve ireo nomination be da be sy ireo prime sy ireo avantage maro samihafa mena an'ireo tompona andraikitra. Raha mijery amin'izao hoe fahampitehana tsy mety afarina amin'izany orinasam-bahoaka zany. Efa mividy excédent nge sisitsika mividy vokatra tsy lany ny orinasa ny atsika itsony no pehena fa zay ambombava tsy lany ny orinasa sasany any evakina karatrany no vidiny le orinasa ho varotana amin'ny vahoaka. Zany sisa fanio dia miaraba ihany koa ny teknisianina zay ao ambadika ao miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo zay manaraka izao fandarana miara-manonjo zao na ny eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina, indrindra itsika vahoaka navaratrany zay anaovana kokoa manokana, indrindra ianareo tao Sabotsy Lamena zay navita fiara-banandray tamin'iny Sabotsy sy ny tao Ambohimalaza dia kokoa manokana ho anareo dia mirary soa ho tain'Andriamanitra foana. Député Jerry tonga de tantara ho ary aloha faran'ny herinandro navaratrany. Zany zao ny alisan'ny manongila tsofina ny vahoaka navaradrano tamin'ny heriny ianao teto mitantara de tamin'ny heriny moa ao anatiny mihitsy zany ny fiara-panatratry ny taona par commune zao natao dia ny tamin'ny Sabotsy teo moa zany dia ny Ambohimalaza sy ny fiarahana tao namana fa ny olona dianan'izay dia nampitaina tamin'ireo
olona rehetra ireo zany a ny vaovao tsara ho fantatra ihany koa amin'ny fitsanganany firaisan-kina ihany koa dia zava-dehibe loatra namana faniry ny atao hoe nitsanganany ara-panjakana iny a dia anisany name courage an'ireo ekipa marobe tao Sabotsy Namena tamin'iny Sabotsy iny a zay hitantsika amin'ny sary moa zany rehetrarehetra zany a dia tsara ary nafinaritra satria tena hitanao zany le olona eny an-tanina le olona andeha hifidy indray tsika namana faniry a de tena vonona na ny andeha hoe ny fanaraha-maso an'ireo lista sy ny anona rehetrarehetra ihany koa eo ihany koa ny atao hoe fahatongavan'ireo olona zay tsy ray anatin'le hoe voly Madagasikara zava-dehibe loatra ho iahako satria raha ny atao hoe tsy nandanantsika fidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny a dia anisan'ny kivy le nampitaina ny toromarika avy an'ny filoha Ravalomanana hoe fotoana tsy maintsy atrehantsika fifidianana zao a ny antony a dia fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy miaro zay safiditsika tsirairay zay zany a dia nampiseho zay fahavononan'izay daholy a reo atao hoe commune rehetra zay lalovana sy nanaovana an'izay fiarahabanatratry ny taona zay tiana marena namana faniry navita tsy foana zany ny fiarahabanatratry ny taona io eo amin'ny commune 4 eto amin'ny distrika Navaratrano. Eny ary efa nasiko resaka kely ihany izy ty teo député Jerry zany ny avona firaisan-kina ianao a mahasolo mavombaoka anao vao matetika mety vona firaisan-kina ty tena mila mahazo an'ilay fivoaram-baovao isan'andro san'andro kandida zay marobe ary mila azavaina vahoaka président Ravalomanana moa de efa nanazavana tamin'ny Asabotsy tao Beleriny tamin'ny resaka fiarahabanatratry ny taona ihany koa tamin'ny tao amin'ny 4e arrondissement fa tsara mafisitsika foana mba ho tafapaka sy mazava amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra fa ny atokotiky Madagasikara dia ao anatin'le vovonana firaisan-kina ny malagasy firaisan-kina Madagasikara ho an'ny malagasy izany hoe avy amin'io vondrona firaisan-kina io zany a no tsy maintsy irotsahantsika reo zay kandida rehetrarehetra eraky Madagasikara de efa maninona nakaiza zany ty manao hoe tsy amin'ny anaran'ny team tsoa ve izy io zavatra io io a dia raha ny atao hoe fandaminana sy ny nanamboarany zareo anazy tao a dia hoe toerana rehetrarehetra zay atao hoe fefin'ny team ohatra Nalamanga Antsorobe ao anatin'izany iny iny koa Vakinakaratra Ambatondrazaka sy izay no fanamboarana zany sy ny fampirarahana izany hoe izay toerana rehetrarehetra fefin'ny team de ny team manolotra kandida fa iarahan'ireo ao anatin'le firaisan-kina manoana sy iarahana ihany koa manampy zany reo olona zay atolotra reo ohatra zay koa ny amin'ny toerana hafa ataontsika any Tuliara de mety miprosite igny koa manolotra olona any de nitizay olona team rehetrarehetra ihany koa zany manoana niny olona zay atolotry ny prositeny iny ohatra zay koa ny any SVM ohatra zay koa ny any APM ohatra zay koa ny any tsara fanarana rifa zay atolotra eo zany de rahany rehetrarehetra manaika satria zay ny antony le firaisan-kina ary zay mbola namafisiko eto mihitsy hoe ny fitsanganan'ny firaisan-kina iny tamin'ny fomba ara-dalàna sy ofisialy zany zay ara-panjakana tiako tenena eto indro namana faniry tena anisan'ny navelom-bolon'ny olona ary anisan'ny tena hoe nampiseho fahavononana raha tany amin'ny Avaradrano manokana andresahako sy ny olona tafaresaka tamiko de tena hoe vonona zay député satria inona tsoa moa zany ny andrasana tsika tsy maintsy manana marolisy amin'ny Assemblée nationale tsy mijery tsangan'olona ary tsy mijery atokon'olona fa hoe tiany miaraka hotoanatsika de miaraka manohana n'iny olona zany tsirairay ao anatin'le izy izay ihany koa nefa etsoko sahady an'ireo namana rehetrarehetra zay tao hoe mandrafitra ndreo vovonanareo zany iny amin'ny distrika misy atsika tsirairay avy eny ataoko hoe Avaradrano misy ana dia ianareo reny zany aza misalasala tongava manantona satria zay le firaisan-kinatsika rehetrarehetra fa tsy misy hoe team ny Avaradrano de team ihany eo na KMMR ihany eo na ny hafa ihany eo fa tsara zany de efa manantona sahady nareo zay tao anatin'ireny ao anatin'ireny vovonana firaisan-kina indray zany
manantona ny tenako na manantona ny distima ihany koa na manantona an'ireo ataontsika hoe rafitra misy eny amin'ny commune sy eny amin'ny fokotany rehetrarehetra eny satria zava-dehibe ny fiarahantsika mianakavy zay zany no fanazavana kely avy amiko na manafaniry momba n'le hoe vovonana tsika zany tena hoe mampiseho zay firaisan-kiny zay de misy matoka fa rehefa miray iny tsika mianakavy azotsika ho azo fandresena. Ya mila mizatra dinyzao zany tsika firaisan-kina satria izay no ahafahantsika zany mitondra an'le maro anisa rehefa tonga ny fotoana eny amin'ny lampany antenimera pirenena fa mbola andeha amin'ny ambara tonga moa zany ny resadresaka amin'ny fanentanana sy ny torohevitra ary ny toromarika indrindra zany zay zaraina amitsika any amin'ny toerana maro samihafa mahafinaritra rehefa mandeha ohatran'io zay na ianareo miantso de tena mare ny MBS avokoa sy ny radio mada ianareo any amin'ny sehatra rehetrarehetra de mahazo retour zany zahay na hoe ako ny fiverenana avy any aminareo ny amin'ny hoe tena arakitsika le vaovao de zay ny antony zarana mandrakariva am'izay resaka vovonana firaisan-kina izay atana antoko dimy averiko tsara ny TIM, ny HVM, ny prositenia, ny tsaratafina, ny atoko politika madio zay zany vonona ao anatin'ny firaisan-kina. Nisy moa zany ireo antoko milaza fahavononana ihany koa zany ifanohana iara-iasa amin'ny firaisan-kina maro be izy ireny député jeria zay isorana deny zao zany satria dia manana ny fomba hijoroany ihany koa reny antoko reny manana ny fahatapahan-keviny zany reny antoko reny dikan'izay de hoe nampiakatra ny ampopony rehetra lay fahavononana goavambe hiatrika amin'ny fifidianana ho avy eo zay manakaiky vaoka ka tsy ho sakana mihitsy ho sika zay mety hiketriketriky ny fanjakana ahatonga an'ireo kandida zany tsy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy eo fa vao mainka mametraka fahavononana goavambe zany any amin'ireny distrika sy fari-pifidianana zay hiatrehana fifidianana ireny tsika moa mbola eo am-piandrasana zany am'ireo hoe rakitra na antota-taratasy zay tsara ho fantatra zay hiomanana ho an'ireo kandida hiarika izany fifidianana zany satria tsy maintsy mbola ho avoaka amin'ny alalany didim-panjakana samihafa zany eo am-piandrasana an'izany tsika vaingany ka tsy ho taraidraika amin'ny famoahana an'izany koa le fanjakana satria isaky ny conseil des ministres koa nye efa tao anatin'ny ray volana zay dia le zato andro n'le ministera foana ny tenenina de efa lasa nefa nefa ndeha ataontsika hoe efapolo andro dimapolo andro zay ny lasa mbola fitansanan'le zato andro de otsika inona ary ty fomba fiasy ty na izany naty zany aza moa zany tsy zavatra ninina azo antenaina betsaka le izy député jery Randriamolaina mitabataba ny vondrony Europiana ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara resaka ny tontolo ny lalana ny resaka ny tontolo nyreo toromarika ara-pifidianana maro samihafa ny resaka momba ny lalàna zay mahakasika ny resaka zon'olombelona ny voniny Europiana fa raha ny fantatra koa de anisany napakapeo namaly an'izany maso vo ny voniny Europiana izany ny teo anivon'ny gouvernemanta namaly ihany koa ary nampiantso ihany koa zany ireo tompona ndraiky teo anivon'ny exécutif any teo anivon'ny vonina Europiana somary misy karazana fifandraisana tsy de salamalama eo amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara sy Madagasikara solombavam-boaka amin'ny Madagasikara ianao anisa miratifie matetika amin'ireny findramam-bola zay azo amin'ny Madagasikara amin'ny mpiara-miombonantoka ireny ahoana ny hiatrehana indray zany député jery ny fiainan'ny malagasy manaraka raha toka efa marisarisa banque mondiale nefa namoaka ny rapportny vondrony Europiana nefa mitabataba ny FMI mametraka tsara ny am'le hoe programme maro samihafa zay vao mivoaka ny vola eo amin'ilay fifandraisana ny tiako resahana am'izay ya mazava be ny namana faniri satria raha olona ame volanao dia mba mitaky kosa hoe inona moa zany no ampiasainao amin'ny vola zay omeny inona ny zavatra hifanarahana am'izay atao hoe fampindramam-bola na famezana vola ihany koa zay entina hampandrosoana an'le firenena ka raha risintsiny izy raha ohatra ka mahita fa mandeha ny mitsy zay atao hoe fampiasam-bola izay na ihany koa fomba fitantanana le vola satria voapirofo ataoko hoe resaka lalana zao de hita fa tena potika ny lalam-pirenena rehetrarehetra eto Madagasikara de mba manao zay fanadiadiana zay ry zareo mijery makaiza marina moa zany ny fandehan'ny vola ataontsika hoe na ny fera fotsiny ary sy ireo hoe fampindramam-bola zay entina namboarana ny lalana rehetrarehetra eto Madagasikara
petra-panontaniana ary indrindraindrindra hoe amin'ny hoe voaprofita maso hoe nyfaratsy lalana eto amintsika ka rary ny sihitsiny ny vondrany eropeanina raha manao an'ireny zavatra ireny satria fantany hoe sao de mba hanimitsy izy ary a ny andany amin'ny vola zay tokony anamboarana an'le lalana rehetrarehetra ireny. Ianao koa moa teo ny teniny hoe ahoana ny fandehan'ny resaka lalàna eto amintsika, misy lalàna natao ohatr'izao, misy lalàna nolaniana atao amin'ny antenimieram-pirenena, moa zany de tena hoe mampime mihitsy namana fanitry satria ao zay lalàna tonga ao na mety na tsy mety amin'ny firenena ka masoa ny sasany a de mandeha foana iny. Eo ihany koa zao iny lalàna zay hoe atao hoe ny lavon'ny vondrana eropeanina iny hoe ty lalàna hoe resaka famosiran'olo ty mialatsiny amin'le fomba fitenenana satria tsy mifanaraka am'zon'olombelona ny zavatra misy eto amintsika. Marina misy reny ataontsika hoe zavatra rehetrarehetra iainana eto na reny famonoan'olo reny na tena feno abibiana. Misy hoe tapahana ny lohan'olona, atao an'izao le olona, vonoina ohatran'izao le olona. Zany rehetrarehetra zany de tena hoe efa tsy misy tsony ny fiarovana ny zon'olombelona eto amintsika dia ka amin'ny lalam-panorenantsika raha ny fahalalako azy namana faniry dia mampalahelo ny zavatra ohatr'izany ka rary ny sintsy ny namana faniry raha ohatra ka manao fihetsika reo vondrana eropeanina reo manao fihetsika ireo mpamatsy volantsika ireo noho zay zavatra mampiay azy sy hoe mandeha ny amitsy izy ny atao hoe fanampiana zay omendry zareo zany. Ny mpanatanteraka moa zany de sarotiny mafy ny amin'ny hoe de manana fiandriana ny Madagasikara rehefa ny eken'ny ACC io de mampiatra zany ny atao sy ny sisy eny e. Fa raha ohatra ka firenena mpangatadava mpiankindolo lava amin'ny vahiny sy amin'ireo banky samihafa avy any ivelany dia sarotra ny ilazana amin'izany ny amin'ny hoe manana fiandriana ny Madagasikara. Zany hoe azo ampiasaina zany le voambolana souveraineté nationale rehefa hiaro tombontsoa, hiaro amin'izay heverina zany fa mampetipety azy le fitondram-panjakana. Fa rehefa angatabola satria bankiropotra satria tsy manan-katoraka amin'ireo zavatra maro zay tena ekinna ny ain'ny firenena ka ilana vola eo amin'ireo mpiara-miombona antoka Madagasikara de ampiasaina le voambolana any amin'ny hoe tsy miolokolony reny Madagasikara ary tsy mahavita teny Madagasikara fa tsy maintsy miaraka miasa ary misokatra ho amin'ny firenendehibe maro samihafa Madagasikara. Aiza ho aiza amin'izay zany le fiandrianam-pirenena sy le hoe souveraineté nationale zany. Resahantsika ohatran'izay le izy satria rehefa meno an'le fanazavana entin'le tompon'andraikitra samihafa ao amin'atin'le exécutif de ozytsika hoe tena mampime le olona satria zareo moa zany sahirana ihany amina karazana langage. Gauche ato mamely, ny droite ato mamely, ny aty amin'ny centre aty mamely anatin'le fitantanana an'le raharaham-panjakana de sahirana tsy maintsy miaro toena de miteniteny foana indraindray. Efa niteniteny foana le filoham-pirenena tany amin'ny 2024 raha mbola miankin-doha amin'ireo tsika de tsy ho tafavoaka fa mahantra foana tsika. Tsy ny dila ny taona nyteneniny tsy maintsy nangataka fa tsy afaka. Rehefa mahazo vola avy andray dia manao an'le serasera be mihitsy hoe anisany mpitondra nahazo vola be nefa efa nitenenina fa raha mahazo vola be amin'ny mpamatsy vola ianao ny dikan'izay zany de zao memtotongana ny firenenao ary mitaky vola be ianao anarenana azy ohatrin'ny ao atokantrano io zany. Tsy ampy anao tsony ny volan'indramo maroa arivo fa tsy maintsy mindrana roa alina ianao satria efa lavaka be no tsetsemanao. De iny nefa vao mainka irerehan'le mpitondra fanjakana izay ny tena nenony ny mpamatsy vola fa tsy mbola nisy nahazo 200 millions de dollars na 400 millions na 4 millions de dollars raha tsy zay ny nahazo an'izany. Dikan'izany hanetsina lavaka be ianao zany satria tsy nety ny gouvernance anao tao anatin'ny fitantanana an'le firenenao. Zava-misy zany ary zavatra iainana zany. Atsika moa tena zany foana député Jerry, tena mbola tsy mora ny anarenantsika n'ity fireneny ity. Misy antotanisy ity député Jerry ho resahantsika. Alefa sy faly azafady zay voarahintsika tamin'ny ty faran'ny herinandro ity zany antotanisa 324 ny toerana misy amin'ny Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana ara-teknôlôjia ny resaka fampitambavao sy ny resaka serasera teknôlôjia information communication. Mba zara ny toerana misy amin'ny Madagasikara ty Afrika. Tsika moa efa nitantara foana teto amin'ny laharana misy amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny hanoanana. Efa nitantarantsika ny toerana misy amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny resaka fahadiovana. Efa nitantarantsika ny toerana misy amin'ny Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny ara-indostria, ny tontolon'ny resaka kolokolo sy ny sisa fa nitantara indray zany tsika amin'izao fotoana izao. Hitan'ny faly ve le izy? Ay mbola sy tonga.
alefatsika eo rehefa avy eo fa afaka jereva mifaly eo anatin'le WhatsApp angambany raha ohatra ka sa alefaka eo rehefa avy eo fa laharana faraky amby 7 no misy amin'ny Madagasikara. Zany hoe isika io zany le tena mieritreritra fa tena mandroso be le firenena. Isika io zany le tena mihevitra fa hoe manana tena mpitondra matsilo tena milalao amin'ny teknôlôjia, feno resaka réseaux sociaux eto Madagasikara, efa misy 5G eto Madagasikara, miparitaka eto daholo ny telefônina maro samihafa amina ika farany. Ary manao an'le basculement tsika, manao an'le TNT tsika, transport numérique terrestre raha sinsisa. Fa haitsika ity zany député Jerry aty Afrika mbola anisan'ny gidany amin'ny fampandrosoana ara teknôlôjika. Alefaka eo le izy rehefa avy eo faly. Ya, marina tokoa zany satria raha amin'ny atao hoe filaharana eto Afrika fotsiny dia tena tsy diso na manao faniry any amin'ny faraika amby 7 any ny filaharana amin'izay zavatra izay. Anisan'ny atao hoe mampieritreritra zavatra misy eto amintsika satria tsika mieritreritra hoe mandroso ary ny mpitondra koa dia miteny hoe mandroso Madagasikara kanefa rehefa manao fanadihadiana ny olona avy any ivelany sy ataontsika hoe ireo mpamatsy volantsika nareo mpiara-miombona atoka amintsika dia mahita ary samy laza fa tena miembotro Madagasikara amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra. Anisan'izany ty resaka resahantsika androany ity satria raha ny fahitako anazy hita ihany teo tamin'ny message nalefany faniry teo any amin'ny faraika amby 7 ny filaharana misy atsika amin'izay. Zany hoe tena miembotra, tena tia arina be tsika amin'izay resaka teknôlôjia sy resaka momba ny communication raha zay ny azo ilazana anazy. Hitatsika eo amin'ny sary io ngamba le filaharana fa omeko amin'ny faniry le fanazavana an'le izy mba azahoantsika azy kokoa zany. Sorsa zany io itety de filaharana aty Afrika zany renkely fa lazavady. Le filaharana aty Afrika zany efa teo nge le izy teo le tableau zany fandrosoana ara teknôlôjika resahantsika teo sy ny resaka serasera verindray zany tsika fa ahoana mifandehany ity le izy filaharan'ireo firenena afrikanina amin'ny fandrosoana ara teknôlôjia sy serasera otry fa maninona foana misy problème mialatsinkely amintsika zany eo amin'ny lafiny fahitalavitra classement aux des pays africains selon le développement des technologies de l'information et de la communication en 2023. De ry Maroc zany efa tena mandroso be. Ry Maurice Seychelles moa am'le PIB Maurice Seychelles efa tena afaka be. Any ambony be zareo ny voalohany am'le PIB. Ity indray am'le resaka hoe classement pays africain selon le développement en technologie et en information sy ny communication. Mbola io ihany Maurice Seychelles le ry am'lohany faharoa sy fahatelo. Loza. De Afrique du Sud, Libye nge ao anaty ady fa mbola mandroso izy amina teknôlôjia serasera. Égypte, Tunisie, Botswana, Gabon, Swatini, Cap-Vert zany any aloha be any. De io am'izay tsika misy amin'ny Madagasikara aty amin'ny fa 1.7 zany misy atsika. I Comore ry amin'ny 5.20 mbola reson'ny Comore tsika amin'ny resaka teknôlôjia serasera. Zany hoe tsika le manao an'le an'io zany député Jerry le iny ty le fibre optique aty zany mbola tsy miteny zany io. Mbola tsy tankaratra zany le fibre optique, le 5G. Le tsika efa mampiasa an'le hoe efa misy daholo ny wifi rehetrarehetra, efa manao basculement le TNT tsika, efa manao tsika amin'ny resaka fametrahana reto karazana opérateur be da be reto zay miditra eto Madagasikara. Fa ay zany tsika mbola tsy miteny reny eo anatrehan'le firenena zay maro be eo an'lohantsika. 1.7 any amin'ny 1.7 ny toerana misy a Madagasikara. De gisitra foana nefa de hoe TGV le filoham-pirenena. Gisitra foana le toerana misy an'le Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny hafa zany efa lasa lavitra raha miresaka amin'izao zany tsika. De zao itsika efa tsy miasa. Zay nge le olana
mbola milalao amina réseaux sociaux tsika fa tsy internaute tsony ny olona any ivelany any tsy milalao amina resaka mega kely na 500 sy 200 fa efa manana internet isa-tokantrano efa misy abonnement ara-dalàna tsara mihitsiny efa esana fa ny anao zany le malagasy kely ety de mbola mikafiry am'le resaka 200 sy 300 sy 700 sy 500 ahafahana mividy mega kely de mba mahazo 20 mega octet kely mahazo 40 mega kely de iny ny aprevena le adevitra resahany efa tafiditra amin'ny fibre optique efa mahazo 5G de tsaroko tsara mihitsiny misy olo-mavamboaka iray teto vomera tao anatin'le vomera mpanadiady ny resaka télécommunication teo anivon'ny assemblée nationale hoe tsy arakaraka io zavatra resahan'io no livreny eto Madagasikara raha miresaka 4G tena 4G ve no tonga any am'ireny orinasa sy ampiasaina amina tambajotra eto Madagasikara satria tena mihisatra de tena mihisatra ny resaka réseau eto Madagasikara fa zao le vola alaina am'le izy am'le offre maro samihafa de tena tsy toko tsy foroana zany hoe natao fomba hakana vola fotsiny zany lay firenena sy le vahoaka malagasy fa raha resaka service zay tokony ho tonga amina orinasa sy nisambatan'olona zany de pitejerirandremolainy de mbola lavitry ny afonkitay ho an'ny eto Madagasikara naremo eo anivon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna manao fanaraha-maso ny asam-panatanteraka mino fa nahafantatra amin'ny fisin'izay député Jerry. Ya, raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao de tena hoe raha le filarana misy atsika zany aloha de azo lazaina mihitsy hoe mitombona zay resaka fanitry zay satria raha ny ataontsika hoe fampiasantsika n'io internet io range matetika tsy arakaraka le filany satria raha za zao mijery données mobile ndraindray tsy tonga amin'le resaka 4G mihitsy na manafanitry ary na manao zavatra raha ny tena matetika tapaka eny an-tenantena tsy vita hatramin'ny farany na manao mise à jour ihany koa anao ohatran'izay tsy tanteraka hatramin'ny farany fa de tena vao mamerina amin'ny voalohany indray ny antony de tena hoe tsy arakaraka le filana zany ny zavatra misy eto amintsika satria raha io 4G fotsiny tsy mitombona am'le lazainao fa mety 3G fa atao fotsiny forcena 4G tsy tena technicienne fa raha mifampiasako an'le izy de azo eritreretina fa tena mety mitombony zay zavatra ray zao mo isy indray zany 5G aiza hoaiza indray ny téléphone mety afaka ampiasaina am'izay zavatra ray sady efa ividy an'le crédit amin'etsinao 500 sy 1000 sy 2000 izy nefa ny téléphone koa nefa mbola téléphone raitra be vao afaka ampiasaina ny 5G sy manahirany raha zay ny azo ilazana anazy fa raha fahitako anazy manokana fotsiny aloha raha ny atao hoe fanadihadihana nataony ny olona reny zany na manafanitry de tena mbola lavitry ny hafa nkitay ao antsika am'izay hoe fampiasana ny atao hoe teknôlôjia manaraka ny toetrandro zay. Anisany nampienjerany le laharan'ny Madagasikara ihany koa député Jerry le resaka angovo eto Madagasikara satria ahoana no ahafahanao zany anatratra laharana tsara amin'ny tontolon'ny teknôlôjia sy ny serasera kanefa dia jiro tapaka no misy eto aminao délestage matanjaka be ary dia voapaingitra moa zany ireo tompona andraikitra samihafa satria misy fanodikodona mbola tsy fakahitana zany eo amin'izany orinasa mpanjakana zany. Anisan'ny nahavariana satria raha mivoaka mariny ny atao hoe tena miaina manjery tena tambazotra tsera reny paritaka tamin'ny Facebook misy sarin'olona zay atao hoe tena niaro an'izay zo amin'ny mpanjify zay de gaga ny tena taty aoriana hoe fa inona loatra ny zavatra misy rehefa tonga nahazo toerany reny olon-dreny dia lasa ohatran'izay tsy mba tsy zavatra na manafanitry ary nisamy mampiome hoe tena ny zavatra manahirana eto amintsika zany rehefa mitady toerana ny olona na mitady seza de mahay mitantara mahay miresaka ary hoy ianao tena hoe tena olona maro ny ton'olona tony fa tena miady amin'ny voaka malagasy gaga nefa ianao aty aoriana mahita fa tena hoe reny ny zavatra misy gadra le olona inona ny zavatra nitranga nisy fanodikodona mbola maro na ve tany sa nisy inona maro na ny zavatra nisy tany anisan'ny mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny na manafanirika reny zavatra reny zany mbola taratry le ataontsika hoe fantrana taratry le tena hoe tsy fananan'ny vahoaka malagasy ny ety manana reny
getragetra na hoe tsy mifanaraka amin'ny asa atao ny vola mety ho karama ihany koa zany retragetra zany mety mikota fa fantaniana mipetraka fotsiny moa zay zavatra zay fa reny moa zany ataontsika hoe mbola mandeha ny fanadihadiana ve sa mbola mety mandeha ihany koa fitsarana tsy manakolasaina ihany koa ary zany tsy afa-be le kofina le firenena satria tsy maintsy mare foana ianao tompona andraikitra maro samihafa nanao fanodigodonana nanao fanoranona tsokosokoa ary manao ihany ko zany fampiasana ny fahefa-panjakana mba ahafana manakarenaingana zany zava-misy eto Madagasikara tosika sy mifanomezana andraikitra am'ireo vondrona toko maro samihafa zay hijoro amin'ny fiaka filoham-pirenena mivezivezy any Émirats Arabes Unis ity de lasa ny Turquie de iresaka Madagasikara inona marina moa ny toerana misy an'ny Turquie eto ambonin'ny tany amin'ny lafin'ny toe-karena izy amin'ny adiny Ukraine sy Russia dia Ukraine tena anisan'ny mpanondrana sy izany tena mikosôma mandrindra zany céréales zany zavatra mbola hoentana mandehandeha Vatikany de mila fatatsika zany inona le fifanarahana ara-barotra sy ara-ekônomika zany eo amin'ny Madagasikara sy Antananarivony tany Turquie de tonga taty Madagasikara izy taorianan'izay nakatona ny Collège La Lumière Internationale de misy fifanarahana ara-barotra indray sy ara-ekônomika eo amin'ny Turquie sy Madagasikara maninona tsika ny manokatra relation amin'ny Turquie hitondra fanadihadiana sy Russia tsy ho tapitra tsony io adiny Ukraine sy Russia io ary ny Covid de mitoetra foana le gripa mahery amin'izao fotoana izao fa ahoana no ahafahana zany hoe mpitondra mahaika tafavoaka ao anatin'izao tontolo mifantrana ao anatin'ny fandarana fa everiko fa mbola manana afatrafatra maro be ianao ho ampitaina ny vahoaka malagasy goavambe ny toerana misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao ary indrindrandrindra rehefa anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra de afaka 10 taona indray tsika ho tafiditra anatin'izany lisitra zany ka tsara makeny amin'izao fotoana izao fa mbola tsy taritsika mba ahafahantsika mandray anjara amin'izay fifidianana ho solombavam-bahoaka sy be ny tanàna izay nakady kely indray manao an'izay fiarabana tratry ny taona izay ao amin'ny faux fikria de efa misy matoky ny tenako ary indrindrandrindra amin'ny fotoanantsika encadre kely lafia de ny fandarana raha tsika akaika ity resaka jirama ity satria tsy hijanona teo io resaka jirama io raha tsika akaika ihany koa ny faneho-kevitro ny vondrony Europeana zay mahakasika ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany mitaky ny siny zay tena hoe fifampiresana concertation zay eo anivon'ny gouvernement enseignant sy ny sisa de ho hitantsika eo mifandeha satria manaitra ihany koa ny ahafahana zany mamoaka reo pitsopitsona alana samihafa zay ahafahana manodina ny fifidianana ka tsy ho tampoka ho an'ny rehetra fa ametrahana fiomanana deny zao dia everitsika fa tokony hamoaka izany ihany koa ary andray izany ho zava-dehibe reo eo anivon'ny firenena mahaleo tena misahana fifidianana sy ny gouvernement tandrifiny ny lalàna tokony avoaka izany de eo arahantsika